Dia falindray androany fahita aminao fakahita miaraka manompo amin'ity androany ity dia fifaliana ihany koa mbola ahafahana manompo amin'ny alalan'ny fizarana izay sitrapon'ny tompo androany. Minao fa efa laza ny etaetanao ianao dia ny tompo anie amaly. Tompo mitsika manao ny anjarantsika dia izy koa manao ny anjarantsika arak'izay sahaza ho antsika. Verina foana hoe aza izay zahana tadidiana izay rehetrarehetra tenenina eto fa izay anjaranao ihany tazomo. Izay azonao androany dia ino entina miatrika ny herinandro aloha farafaratsiny fa anao miatrika ny toy andray avy eo namaky teny anankiroa dia ao anatin'izay ny atombohantsika ifampizara izay sitrapon'ny tompo. Voalohany Isaia 2:10. Isaia 2:10 tena 1:11. Isaia 52:11. Raha hitantsika dia ndao mba iarahantsika mamaky hoe mialahy ianareo, mivoa aza mikasika izay maloto, mivoa avy eo aminy, madiova ianareo izay mitondra ny fanaky Jehova. Teny anankiray Jaona 7:20. Minao fa efa mba tadidadidinao inona ny resahan'izany fa efa hibetsaka ny resahana teto zany Jaona 17 dia ilay vavaka nataon'i Jesosy ho an'ny mpianatra rehefa akaikikaiky ny fotoana iakarany. Dia 14:4 ka 15 no vakiantsika. Raha hitanao dia ndao iarahantsika mamaky any. Jaona 17 dia 14:16 hozy izy hoe efa nomeko azy ny teninao ary alan'izao tontolo izao izy satria tsy naman'izao tontolo izao. Tahaka ahy tsy naman'izao tontolo izao. Izaho tsy mangataka aminao mba hampiala azy amin'izao tontolo izao fa ny mba hiaro azy amin'ny ratsy. Tsy naman'izao tontolo izao izy. Tahaka ahy tsy naman'izao tontolo izao. Naverimberin' Jesosy mihitsy ilay teny. Naveriny indroa hoe tsy naman'izao tontolo izao. Le tsy namany misy marika kely raha mitovy ilay Baiboly dia hoe tsy avy amin'ny izao tontolo izao. Verina alohantsika amin'ilay Isaia teo 2:10 miresaka izy raha mamaky ny soramandry ianao miresaka momba ny fanafahana ny Jerosalema tamin'ny vanim-potoanan'i Isaia zany efa le période babo dia amin'ndrana fo indray dia babo indray avy eo Jeremia ry Isaia sy ny sisa ireny zany tao anatina période babo ny Israely dia noho ny amin'ny otany dia mamindra fo Jehova dia avy eo indray voasazy indray satria manondrana indray miverina amin'ny fahotany ihany dia ohatrohatr'izay dia miresaka amin'ny Jerosalema izy eto hoe ovonjeny Jerosalema. Ny eo atoky eo ambonin'io miresaka izy ny zavatra ny famonjeny Jehova anazy. Jehova nanao zavatra hetsika amonjy an'i Jerosalema. Fa tonga eo amin'ny 1:10 izy dia inona zavatra teneniny amin'izay? Le olona amin'izay no teneniny baikony. Miverina amin'ny resaka teo misy foana ny anjaran'i Jehova, anjaran'Andriamanitra. Dia misy ny anjarantsika olombelona. Tamin'ny Israely izy tamin'izany io resaka ndesantsika androany zany raha hoe miantsika loha hevitra dia hoe io teny mihitsy hoe miala amin'izao tontolo izao. Fampifandraisitsika amin'ilay Jaona 17 miala amin'izao tontolo izao. Ny Israely raha verina hatrany amin'ny fototra tsika ny voany dia efa nafatra farana satria fantatry Jehova hoe hoentina any amin'ny tany iray izy. Milohan'izay aloha rehefa nividian'i Jehova zany Israely tamin'ny alalan'i Abrahama dia natokany taranany zany dia io ho firenena ho io firenena ho dia zaho Andriamanina. Fa io fanokanana ny Israely tena nasarom-piaro anazy io. Dia zao rehefa fantany hoe hoentina any amin'ny tany anankiray tany Kanana dia misy olona ao tsy ilay tany Kanana tsy tany foana fa misy mponina ao dia ireo mponin'ireo maninona manana ny fombany, manana ny Andriamanina, manana ny zavatra fanaony rehetrarehetra. Dia zao Israely efa nafatra farana mbola tsy tonga tany fa mbola tao amin'ny désert ary zareo dia efa nafarana. Zao hoentiko any nareo fa reo olona ireo na reo roahanareo resenareo aringanareo nareo tsy mahazo miara-monina amin'ireo. Roahanareo resenareo tsy kelikely ireo fa nareo tsy mahazo monina amin'ireo. Fa zao Jehova efa mahafantatra hoe reto mafiloha. Efa fantany ireo olona ireo mbola vao nanomboka ny fidy amin'ny Mosesy dia efa resaka hoe nareo mafiatoka za tsy araka aminareo. Efa fantany Jehova. Dikan'izany efa fantany hoe misy tsy ho aringany ihany ao.
misy tsy roasiny ihany eo fa misy sasatsasany eo hiara-monina amin'izareo ihany dia efa natohizany le hafatra hoe rehefa tsy maintsy ho izay ihany nareo tsy mahazo makavady amin'ny zanaka vavin'ireo ary ny zanakareo lahy tsy hakavady amin'ireo. Tsy mahazo misy fifandraisana amin'ireo. Inona ny antony? Verantsika le ny fidian'Andriamanitra io mahasaro-piaro anazy. Dia le fifandraisana amin'ny ohatrany hoe manina koa zany resaka izany Andriamanitra ve raha tsy aina miavonavina ve zany olona eraka amin'ny tompo ve zany ozy izy pasteur tsorto ve zany dia akahalany fianakaviana sy ny sisa. Ary misaotra tompo ohatrany hoe fitariany toy an'le resaka teo mihitsy zany le izy tsy ny resaka izay tsy ny resaka izay. Fa ohatrany hoe toena fitarian'ny tompo zany le izy dia toy le izy hoe misy zavatra mihitsy mahasaro-piaro amin'ny tompo ao dia mahatonga anazy hoe vao nanomboka aty amin'izay izy dia ampitandreminareo. Satria io firenena hoe natokana ho an'ny tompo io tsy resaka fotsiny hoe anareo arovaka fa nareo manao izay tianareo. Fa misy tanjon'Andriamanitra ao. Matory hoe fidian'Andriamanitra dia misy objectif napetraka ao ka raha mandeha nareo hiaroaro amin'ireo, hifangaro amin'ireo dia le objectif ny tsy tanteraka. Izay mamaly an'ilay tsy hoe Andriamanitra ny ratsy-saina miavonavina amin'olona zany dia maninona mora miara-monina eo dia mety ho babo ny filazantsika zay mantsy le fikatsika zay mahavoababo ngeny tsy fantatra ranga izy asan'ny tompo. Fa Andriamanitra rehefa fidy an'i Israely misy objectif atao ka raha ny fangaro tamin'ireo izy ary izay moa no natao zareo dia jerefa tsy tanteraka le objectif ny hevitra amina fanay ohatra ny Andriamanitra ve zany nadefitra fa le izy moa efa fantany dia efa nalaminy arak'izay fa jerefa fifandraisan'i Israely dia izay foana manondrana dia mifona dia au lieu de hoe tokony efa nandroso zany le fiarahana amin'ny tompo efa nisy zavatra tokony dingana any akarany dia veriny eo amin'izay foana manompo sampy dia voasazy dia mifona dia avelany eloka dia manompo sampy indray. Tokony hoe nandroso zany le fifandraisana. Inona ny tokony hirosoa le firenena? Nakaizany tokony efa zavatra dingana ambombony, tokony efa nanangana tempolo ohatra. Fa tsy ny tonga tamin'izany fa tamin'ny fotoana lava be teo foana. Manondrana dia voasazy dia manangana mpitsara Andriamanitra, manangana olona iray hamonjy dia voavonjy kely indray dia milamindama indray dia afaka ataona vitsy izy dia manondrana indray. Satria maninona? Tsy mipetraka tao am-pony zareo le hoe mila olona ny fidian'Andriamanitra izy dia mila miaro ny tenany amin'izao tontolo izao. Tamin'ny Israely le resaka ino hoe miala amin'izao tontolo izao tena zavatra ranofo ohatran'ny resantsika teo tsy mahazo manambady. Ny taranak'ireo tsy mifanambady zany ny zavatra ataony rehetrarehetra indrindra le fomba fanao ny fanompo-tsampy moa mazava ho azy ny zaza alefa mamaky ny afo sy ny sisa tsy azonareo tena fady amin'Andriamanitra tsy azo atao mihitsy zany. Zavatra ivelany oatra izany. Fa miresaka amin'izay tsika ho atsika ina ifandraisan'izany sy ho atsika amin'izao. Mahafinaritra antsika tadilo teny 52:11 teo hoe ianareo izay mpitondra ny fanak' Jehova. Zany hoe ao anatin'le Israely zany izy aloha efa manavaka an'le Israely amin'ny firenena hafa. Fa ao anatiny koa mbola nisy natsoina hoe Levita. Ireo koa mbola natokana ho anazy atokany ho any taranak'i Levi. Ireo le antsoina hoe mpitondra fanak' Jehova. Rehefa amin'izay deplasena hoe misy raharaha ao amin'ny fitempolo tsy ny Israely rehetrarehetra mahazo mikitikitika ao fa ireo Levita ireo taranak'i Levi. Ireo zany mbola ao anatin'le Israely navahany mbola nisy navahany kokoa anoho ny fanompoana ho azy. Miresaka amin'izay tsika inona ny antony resaka amin'izay? Mahafinaritra be antsika maheno an'le Petera 2:2-7 moa iny. Fa inareo kosa dia taranaka voafidy, fanjaka misorona. Olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany. Amen. Alleluia. Marina izany. Fa mitaky fiainana izany. Misy fiainana takian'izany. Tsy mahafinaritra fotsiny mitondra izany anarana izany. Faly fadinio koa misy fiainana takian'izany. Masina. Voatokana ny dikan'izany. Dia mila miainana le fiainana olona voatokana. Zay ny problèman'i Israely teo. Mitondra le anarana fotsiny izy hoe olona fidian Jehova fa tany am-pony tany tsy mitondra le izy. Dia mandinika ny manodidina azy foana izy dia inona ny olona izay tsy manana mpanjaka meo mpanjaka izay. Jehova mihitsy ny efa misafidy izaho no mpanjaka anao izany hitondra anareo mbola nidongo mpanjaka olombelona indray zareo. Satria manina fa ozy izy hoe ny firenena manodidina rehetra manana mpanjaka. Inona izany ny olana? Mahafandiniana le manodidina ny olana. Azontsika ilay tsy mifantoka amin'ny efa Jehova manao contrat aminao izany hitondra anao, izany indraikitra anao meo mpanjaka izay fa tsy ianao any ve ianao any ambomby any tsy tanay.
Firenena rehetra mpanjakany tonga dia io hita maso manome baiko dia manao dia mandeha firenena mandeha araka ny tokony izy. Izay tsy manana zava. Mandeha Mosesy dia mifindra dia Joshua indray dia miovaova foana dia tsy fantatra intsony avy eo hoe tena teninao zany sa teny Mosesy fotsiny. Tsy natoky amin'ny Mosesy intsony ngery zareo. Nilahady tamin'ny Mosesy, nilahady tamin'izay mpitondra teo, nilahady tamin'ny Samuel ampaminany. Ozy Jehovah hoe ke aromena mpanjaka nareo. Satria maninona? Le hoe firenena voatokana ho anazy tsy mipetraka any anatiny. Fa nifangaroharo tamin'ny zavatra hafa izy le firenena hafa ireo. Dia resaka amintsika amin'izay tsika. Eo amin'izao tontolo izao tsika. Fa tsika tsy naman'izao tontolo izao izy Andriamanitra. Tovy amin'ny Israely teo ihany. Tsika le marina le teo firenena masina. Olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany isika. Dia tadio foana izay hoe tsika tsy naman'izao tontolo izao. Tsy avy amin'izao tontolo izao. Dia ozy tsika teo Israely, ny Israely ny zavatra ivelany be tonga dia tsy mahazo mifandray indray, tsy mahazo manao fomany. Fa ny tsika tsotra izay. Tsotra le teo andao zany tsika nangana tanàna kristianina fotsiny. Tonga dia kristianina daholo ny ao dia antsika dia tsisy mifangaroharo, tsy manao foma, tsy atahora. Fa ny tsika tsy zavatra ivelany ohatr'izany intsony fa anaty fisainana. Mila hiarovantsika. Satria inona mahatonga anahy miteny an'izany? Ao amin'io Jaona 17 io ihany Jesosy miteny hoe tahaka nanirahana ho anao izy no anirahako an'ireo tokoa. Jesosy ihany miteny hoe izaho mametraka azy zanak'ondry eo ampovoany. Izany hoe Jesosy maniraka antsika ho eto amin'izao tontolo izao. Fa izy miteny foana hoe tsy avy amin'izao, tsy naman'izao tontolo izao ianareo. Na eto amin'izao tontolo izao fa tsy naman'izao tontolo izao. Raha miteny an'izany izy dia dika an'izany possible zany. Ohatrany hoe filambany mantsy le resaka irahanao izay ho ety nefa izay tenenina hoe tsy tokony tsy mitovy amin'ny Israely teo zany tonga dia roasy ireo. Fa tsika alefa mihitsy eto amin'izao tontolo izao. Fa tenenina nefa tsy naman'izao tontolo izao. Tadidio foana tsy avy amin'izao tontolo izao nareo. Dia ampifandraisitsika amin'ilay Isaia teo mila miala. Inona le miala zany tsy zavatra ivelany hoe andao hisitaka. Ndao aniditra any raha vory tantao le mpisotro toaka mandroso ohatrany dia idio tsy mpampandroso an'le tsy zavatra ivelany ohatr'izay fa ny anatin'ny fosiny saina mila rovanao. Mifanerasera amin'ny olona tsika tsy azotsika lavina, mpiara-miasa, ny havana, ny mpiray tanàna amintsika tsy voatery kristianina daholo. Dia tsy afaka hiteny tsika izay tsy miarahaba an'ireny fa ozy ny teny tombo hoe mialahy ianareo mpitondra fanan'i Jehovah. Dia ndao hiavaka. Fa mifanerasera dia mpiara-miasa tsy maintsy miresaka asa ao ampiasana fa mila apetraka ao fisainanao, arovanao, miala amin'izay fanao fisaina. Ozy izy ny tenin'ny Paoly any amin'ny Kolosianina ihany hoe ny filozofia sy ny abidi-pianarana izao tontolo izao. Izay no mila hitandremantsika rehefa miresaka hoe miala amin'izao tontolo izao. Mila miala amin'ireny fisainana ireny tsika. Izao tontolo izao efa nio talony hoe mambabo amin'ny resaka tonga dia force fizika hoe tonga dia atsapaitana dia baboana amin'ny resaka ady sisisa. Fa izao efa tsy ohatr'izany intsony fa sitomana olona. Fa resaka ideolojia ny sitomana olona, resaka fihevitra, mamafy zavatra amin'ny alalan'ny teny sy ny sisa. Izao ianao tsisy raha miteny ianao hoe kristiana sisa tsisy hoe hiady be andeha hitondra anao any am-polisy sisa tsisy manao an'izany intsony. Fa resaka hevitra ny sitomana ianao tsy kelikely. Efa ndresana tamintsika teto foana ohatra anankiray fotsiny resaka ohatra hoe ampanekena antsika ny resaka homosexualité io. Misy ny manao an'ilay militant moa fiantsoana ireny ilay midina an-dalabe zany dia fa tsy ny akamaroam-potoana tsy izany. Fa mandeha tsy kelikely anaty vaovao io, mandeha anaty film io. Ho an'izay mpijery tele ny ataoko hoe 5.9 isan-jaton'ny télé-réalité amin'izao raha tsy misy mahery be le teny azahoantsika anazy ny tenenako fa azabedesa hoe pelaka dia na misy olona lesbienne dia mijery alay izy ianao ohatrany hoe télé-réalité le jeu nijerena le. Fa za miteny anao efa mametraka zavatra io. Efa mametraka azagaga ianao raha afaka ohatra hoe mijery an'iny foana eo ianao raha tsy mitandrina dia afaka fotoana vitsivitsy efa manaiky alay izy ny sainao. Eny efa reny eny olombelona ngereny efa nanaiky satria manino tsy niala ianao. Tsy niaro ny fisainanao ianao lasa naman'izao tontolo izao ianao. Aza mieritreritra mihitsy ianao izao tontolo izao hiady aminao amin'ny resaka ara-batana sy any tsy antsony ny resaka fa ny sainao sy ny fonao mila arovanao. Raha miteny ny teny tompo hoe miala ianao dia resaka any amin'ny saina sy ny fo ny teneniny amin'izany. Ny teny izy hoe fanjakam-pisorona ianao mila masina dia mila miaina izay fiaina izay dia mila mitandrina ianao amin'ny zavatra. Hoy isika teo tsy maintsy resahana ilay olona. Fa izao ianao milimite, ianao miaro. Misy
Ny aton'le izy matsy ny tena ina moa ny atona merena zany ohatra ny hoe zany hoe zavatra efa raha tokony izy tokony efa automatika amintsika tsika tsy nama zao tontolo zao tsika tsy manao fanao zao tontolo zao fa zao amaky teny anankiray tsika marika toko fafito dia resahako aminao fa maninona ny averimberina afa-tsy haivina tsika zany satria tsika olombelona dia misy natiora tsika anankiray zay ao marika toko fafito raha misy marika amin'ny baibolinao dia masokafy 17 rehefa baiboliko indray ny tany tsisy marika misy ka 7:18 manomboka vakiko ozy izy hoe aroa izy taminy ay anareo koa aza mba tsy mahafantatra tsy fantatrareo fa izay rehetra eo ivelan'ny olona ka miditra ao anatiny dia tsy maloto azy satria ao am-pony izy fa ao an-kibony ihany ka dia mivoaka ao amin'ny fivoahany izany no lazainy mba hadio ny hanina rehetra aroa izy izay mivoaka avy ao amin'ny olona dia izany no mahaloto azy fa avy ao anatin'ny olona dia avy ao am-pony no ivoahan'ny sain-dratsy fijangajangana alatra vonon'olona fakabadin'olona fieremana lolopo fitaka fijejoejona ny maso ratsy ny fitenenan-dratsy ny avinavina fahadalàna izany zavatra-dratsy rehetra izany no mivoaka avy ao anatin'ny olona ka mahaloto azy resaka tsika ozy teo hoe tsika olombelona misy natiora tsika zay araka io teny io zany dia tsika manana natiora na fananitsika na tsy fananitsika dia mandray ary mizara zavatra manodidina tsika rehetrarehetra ao na tiatsika na fananitsika na tsy fananitsika dia misy fiatraikany façonné na hoe mamola vola ny mahatsikatsika ary tsika koa ny fisitsika amin'ny manodidina tsika ireo misy fiatraikany na hiteny rena za olona tsy be teny mihitsy za tsy voatery ny teny mifiakanjonao fotsiny ohatra na ianao tsy be teny iny fotsiny ary dia efa micommuniqué zavatra amin'olona iny iny zany ohatra zao olona izay fandraisan'le olona azy tsy afaka fierantsika fa misy fiatraikany dia izao koa manodidina anao koa misy fiatraikany aminao mandray manana natiorantsika mandray dia manana natiorantsika mamoaka mizara ka zao rehefa iny natiora iny rehefa tsy afaka edivantsika iny rehefa tsy afaka hialantsika dia zao kosa le zavatra ampidirintsika sy avoakantsika afaka maîtrisentsika le natioranao mamoaka mandray avy amin'olona efa natiora inona ataontsika fa le zavatra horaisinao ianao kosa afaka misafidy an'iny le zavatra hozarainao ianao koa afaka misafidy an'iny inona ny influence anananao amin'ny olona ary ina zavatra horaisinao avy amin'olona ianao manana safidy amin'iny zay mahatonga antsika averiko indray le resaka te fa manina no teneniny zany hoe mila mitandriny tsika amin'izao tontolo zao satria tsika manana an'izay tsika mieritritra mandeha ho azy hoe miresaka za zanak'Andriamanitra ka tsy andairan' zany fa andeha hiaraka amin'reto nao azany efa misy fiatraikany tsikelikely io mandeha tsikelikely io tsisy olona zany hoe androany izy masina androany izy tena motina tsara fiteny dia raha pitsy izy tonga dia be teny ratsy be tsisy an'izany fa zavatra ray io vocabulaire ray fotsiny satria iny foana ny eny sofiny voaka indray mandeha aloha iny za moa dia niteny an'izany fa toy izy any le fanereserana sy ny fanohanana fa miampiroa iny miampitelo iny dia le fiatobohana tariny tokony adivanao fa rehefa le miampifolo amaneva efa sarotsarotra amin'izay mamihany verina mamihany vavanao indray dia ohatr'izay mahatonga le izy ampatsahivana tsika na dia efa fantatsika hoe tsika tsy namazao tontolo tsy manao fa inconsciemment tsika mandray zavatra amin'izao tontolo zao raha tsy mitandrina dia anjarantsika miala za tsy naman'izao tontolo zao reto olo reto tsy maintsy resahako reto olo reto tsy maintsy hitako isan'andro ohatran'le hoe tsika irany eto amin'izao tontolo zao eto amin'izao tontolo zao Jesosy fa tsy naman'izao tontolo zao tsy avy amin'izao tontolo zao ina dika zany hoe tsy avy ny origine mihitsiny ny tsy mitovy fa nefa ny origine tsy mitovy iny raha vao tsy mitandrina tsika dia corrompu ina le corrompu voalotony le zavatra ivelany ihany raha tsy mitandrina eo le anjarantsika zany ozy tsika teo misy ny anjaran'Andriamanitra ny anjaran'Andriamanitra dia niteraka anao indray niteraka tamin'ny fanahy sy ny rano tonga zanak'Andriamanitra ianao iny le hoe anjaran'Andriamanitra ohatra le Israely teo anjaran'Andriamanitra namonjy anazy tamin'ny fahavalony fa le fiainana olomboafidy amin'izay
Israely amin'izay teneny hoe misy anjaranao koa. Dia ohatr'izay koa nateraka Andriamanitra ianao, nandray ny famonjeny ianao, iny asany iny. Fa ianao ao ambadika iny misy anjarantsika amin'izay. Miaina ny fiainana, ohatrany ahoana izany fiainana olona natokan'Andriamanitra ao amin'ny tena izay. Mijoro eo ampovoan'izao tontolo izao ve fantatra misy ve mampiavaka anahy amin'izao tontolo izao sa mitovy ihany. Resaka an'izany izay tao amin'ny tanora teo resaka ny fanenjiana tamin'ny andron'ny fiangonana voalohany. Dia mandresadresaka izy mba efa niara aloha sao dia tsisy iaran'izany akory. Resaka teo ilay efa samy manana tao. Dia ozy hoe raha ohatra koa hoe tena mbola tsisy niara izany dia tokony andinidinika kely ihany. Hoe mety mitovy ihany nge izany dia tsy hita izay mila vaniny aminao izy rehefa tsy mitovy aminao. Fa raha ohatra ianao tsisy miteniteny ianao andini tena iny ohatra sao dia mba mitovy amin'izareo ary dia ny olona rehefa tsy miavaka amin'ny marina ianao dia atakeny. Aratsiny amin'ny fomba isan-karazany. Tsy mitena hoe tadiavo ny fifanenjehana hoe ianao zany zary reto enjeo. Zary reto tsy mba enao fa fitondran-tenanao fotsiny io. Tsy zavatra tedaviny ireny. Dia misy zavatra anankiray anisan'ny ao anatin'izay ny ohatrany hoe nanaitra kely anaty tenen'ity pasteur ty hoe misy karazana toriteny anankiray pasteur afrikanina zay hoe misy karazan'olona ozy izy amintsika kristianina fiangonana indrindra. Itory filazantsara tsika amin'ny olona dia manana an'ilay fomba hoe indrindra ohatra eo amin'ny tanora. Hikasika tanora tsika dia ataony ahoana ny fomba hitaomantsika tanora ho any am-piangonana. Dia ohatra hoe tiany tanora ny hip-hop. Ataontsika no hip-hop. Ataontsika evangelika izy. Ataontsika amin'ny anaran'i Jesosy ilay izy. Andaontsika inona malaza zao mira tsy haiko makafy roka ny olona hikasika olona mpakafy roka tsika. Andaontsika hanao roka. Andaontsika hanao inona le fiakanjonareo tsy mahasarika tanora mihitsy dia vavaka nareo tonga dia le talon sy mamanaovinareo jogging nge dia misy fiangonana manao an'izany dia iny tonga tokoa le olona fa zozy le pasteur. Nareo ve tena manana antoka be da be le olona tonga be da be le tanora mafeny fiangonana. Fa inona hitan'le tanora ao dia inona ny atongavan'le tanora ao. Tena tonga any amin'ny Jesosy ve le izy. Zay mantsy le netomboan'le fikafika hoe taona olona any Jesosy tsika. Antanio le fiangonana feny be tonga any amin'ny Jesosy ve le olona. Inona ny atongavany eo. Inona ny alany tany amin'ny fiangonana tany akany amin'ny fiangonanao. Jesosy tokoa ve. Tanteraka ve le objectif. Sao dia satria aty ohatra tsy manao an'le arika. Aty koa satra mahafinaritra. Tonga any amin'ny Jesosy ve le olona. Dia zao ny anankiray tena nanaitra anao izy hoe jereo tsara izy fa raha apetraka eo ampifanakekezina ny sary zany hoe eto zany misy an'le scène le izy mantsy le efa tonga ety amin'ny pilipitra le tanora mandia tena fa enjana be misy manao tektonika aty misy manao an'le inona moa le drill moa le ohatra misaotisaoty ohatra ny ragidro misaotisaoty iny le fandia efa misy efa nahita fiangonana dia ao dia le hoe tanora dia mitehaka amin'ny fiangonana dia misy inona koa le raha le ohatra be mangovotra le ohatra voa be mangovotra iny le tao efa feno dia zao tsy le diny olana tsy manana olana amin'le ditsika fa ozy le pasteur raha mifanakekezina amin'izao tontolo izao manao an'le izy le sary ka vonoina ny feo izy vonoina le feo dia inona ny hita tovy tsika namaly anazy vonoina ny feo an'le izy satria manina le ato le hira Jesosy dia le ato le hira tsy Jesosy zay fotsiny fa le ato rehefa vonoina le feo eny le sary zany mety hoe le raha eny apilipitra zay koa mety mampiavaka le sary efa tonga eny fandizana tsy le diny olana ho fa inona fisainana ao ambadika le izy inona fisainana ao ambadika le izy raha fiakanjo tsy le fiakanjo ny olana inona fisainana ao ambadika le izy tianao an'le zavatra le olona dia mody ataony evangelika le izy ataony amin'ny anaran'i Jesosy on va danser pour Jésus ataontsika ho an'ny tompo ataovy tsara ho an'ny Jesosy tsy manana olana amin'le fihetsika tsika fa inona fisainana ao ambadika raha manao an'iny ianao tena hitaona olona ho an'i Jesosy ve sa manondra tsy haiko ny fiakanjo tsy manana olana ianao ra inona fa hoe inona ny objectif sao dia efa lasa voababo ny filozofia an'izao tontolo izao miala ianao miala ny olom-boafidin'Andriamanitra miala amin'le fisainana aza tonga dia mieritreritra inona zany ny akanjo ariko dia inona ny fanditsy ataoko tsona iny le fisainana inona ny zavatra mibaiko anao zavatra ray sao dia efa voababo ny fanao an'izao tontolo izao ianao
voaka ny trano ianao anao pozy ohatr'izao, inona mibaiko anao aniny sao dia efa influence zao tontolo izao, mialay ianao amin'izao tontolo izao. Anao fiteny ianao na tsy anao fiteny ohatr'izao, inona mibaiko anao manao an'izany, mialay ianao fanao an'izao tontolo izao. Eny fa na dia ny fanompoana ary. Misy izao tontolo izao manao fanompoana an'Andriamanitra. Entre guillemets ilay fanompoana an'Andriamanitra, tsy haiko hoe iza ny Andriamanitra tompony tsinona. Fa azo ataony manao zavatra rehetrarehetra ho any am-piangonana, fa mbola mifisainana izao tontolo izao. Fantatsika izany, inona moa ilay fisainana izao tontolo izao raha laliana, inga efa ilay tenen'i Jesosy sa Paoly teny, tsisy afa-tsy filany nofo sy rehaka nge io e. Raha laliantsika izany, inona ny fisainana izao tontolo izao tokony ialantsika, izay fisainana rehetra mitondra ho amin'ny na manindraindra ny filany nofo. Mitarika anao hanome lanja ny nofinao sy atonga anao hitady sy tombontsoanao, dia raha hoentintsika amin'ny resaka teo na dia hanompo ary, andeha ho any am-piangonana ary, dia mihodina eo amin'ny filany nofo. Tsy ny tena izy zany tsy tena hanohatra le toriteny hoe fampananakarena sy sisa, fa le olona mihitsy ny mila formatena hoe tsy antry, tsy izany. Fa mialohan'ny resantsika ny olona aloha dia tsika aloha mila miaro atsika sao dia sanatria mety. Tena nanomboka tsara hozy Paoly tamin'ny Galatiana izay, nanomboka tao amin'ny fanahy so sanatria miverina any amin'izany indray, dia mila foaziny tsika miala amin'izany indray raha sanatria misy. Efa mety latsaka ao anatin'izany na manompo ary dia verina any amin'ny filana. Tandremo. Tsy haiko izay fanantsika fa matontompo mandefa izany dia misy antony. Tsisy hoe nanontaniako manokana hoe inona ny antony ivavahanao a. Tsisy nanontaniako an'izany fa ny tompo miresaka androany. Miala amin'ny fisainana izao tontolo izao. Olona ny fidian'Andriamanitra, mahasaro-piaran'Andriamanitra ianao, dia aza ireharehana fotsiny ilay anarana fa misy fiainana takian'izany. Anjaranao mandinika. Mety ianao mety tsy andaira le mety ohatra mampimety hoe le danse sisa mety tsy mandihy intsony ianao fa ny ianao mety zavatra hafa. Io saina io mety tsy miketrika raha tsy hampitombo zavatra, tsy fantatro. Anao mandinika. Raha ohatra tena hampitombo hoe misy zavatra tiany tompo ampiasana anao ohatra amin'ny resaka fananana, tsy olana izany, meny tompo ianao. Fa raha ohatra miverina amin'ilay resakantsika hoe filany nofinao. Misy olona tsy misokatra mivava raha tsy ohatra le vazivazy le izy fa nefa tena misy rehefa olona ohatra hoe tsy saina fa tsy business na mandeha vakansa ary izy. Tsy sainy tsy hitanao izy eny amin'ny plage fa io saina io efa miketrika be raha aty zao mitondra touriste aty zao miala varizy dia calculenao billet avy eo tokony mahazo 10% dia ohatr'izao. Ny olona makafy misotro coco, ny olona makafy ranomasina, rivotra madio ny anazy ny sainy. Raha coco ray 500 finosina sasety dia atao 25. Satria le any anaty. Tsy le business ny olona, fa le any anatinao efa tsy ho afa-po mihitsy. Dia tsy hiadana izany ianao. Izay mahatonga le resaka foana miverina any amin'izany foana le izy. Ohatra ny verimberina le toriteny fa manino izany tenenina rehefa ka le izy zaiko. Le fiadanana ifampitonona antsika io tsy mipetraka automatika rehefa tsy ianao miazona le izy. Ny tompona ame, tsy hoe manome tsy fohifohy izy dia raisiny indray. Tiana ianao dia ara mipelipelika ianao dia alay. Ianao mamotsitra antsika, izaho mamotsitra le izy. Rehefa mandeha io saina io verina amin'ny fisainana izao tontolo izao. Raha ianao koa raha toizantsika amin'izay resaka fiadanana izay zany raha ianao tatoato misy fiadanana tsy tafapetraka tsara intsony. Dia io izao dia efa verina any amin'ny fisainana izao tontolo izao. Le fisainana izao tontolo izao tsy voatery ilay fananakarena ihany fotsiny. Fa na io tahotra io koa arany. Miresaha ianao amin'ny olona sary tahotra foana. Mijereva ianao video ana mpangalatra foana. Dia azagaga ianao avy eo raha tsy mahita tory amin'ny alina. Mila miaro ny sainao ianao. Miresaka ny olona tsy fandriam-palema dia avy koa ianao dia mamboly tahotra any anatinao any dia ozy ianao raha tsy manam-piadanana intsony. Tsy ny tompony naka an'ilay fiadanana nomeny fa ianao hoe mandeha amin'ilay fiainana misy fiadanana. Resahanao ny olona hoe misy izany fa tsy mampiotsina ny any anatinao izany. Fiainako eo am-pelantanan'ny tompo. Voamaly fampivazivazy tamin'ny vadiko misy tao izay mandeha moto io dia io moto iny ianao tsy dia misy toerany. Za zany efa metraka moto dia eo petraka eo dia hidiko ny lohany tsy hoe makafanan'Andriamanitra dia apetraka eo lakile akory dia hoe hitako ara fiaro fa hidiko tsara fotsiny lohany dia misy toana lavitra be zany toerana dia mangina be eo amin'ny ka eo ny fitoerana tsisitsitako izay ametrahana azy dia apetraka eo fotsiny le moto dia verina avaka adinray adinroa dia mbola eo ve le moto manao vazivazy aminazy zany dia ozy mbola ho avy fotoana tsy io moto io.
Dia izy ihany meme dia ahoana moa zany ao anatinao. Dia mody aho mandeha tongotra hijanona eto ary avy ere. Tiako tenena amintsika tsy hoe tsy fivakiana aloha zany. Fa ilay izy exercice-nao mihitsy mifonao hoe tsy mifamatitra amin'ny zavatra ohatr' izany. Zany atao hoe anisan'ny fialana amin'ny fisainana izao tontolo izao. Izao tontolo izao nge matahotra. Tsy manana izy tsy ritra anana, manana izy matahotra izao isangalatra fa tsy tahiazy ianao. Fentahotra ny olona, matahotra. Dia ianao manahoana anaiko koa ve baiko ny tahotra. Io moto io asiana gadana aloha, gadana arina. Tsy hita daholo. Avy eo le lakile very ianao ihany sahirana le gadana lazain'ny olona fampangalatra eo ianao. Hidiana tsara fotsiny izy. Tompo za tsy maintsy mandeha eo, tsy hitako izay ametrahana ny olona fa eo. Mamangy an'izay vangina any veriny eo. Ay mbola io izy. Ianao izay misy fanaovaka azy tazaniko avy lahatra. Ay mbola ndao hoditsika mbola misy moto hodiny. Dia ohatra izay exercice-nao ifonao io fa mba tsy ho tampoka aminao ilay izy raha misy ny fitondran'ny tompo hoe ohatr'izao indray aloha lalana. Fa rehefa ambolenao zavatra fisainana izao tontolo izao dia feno tahotra ianao, feno fitsiriritana ianao. Mialà ianao amin'izany fisainana izany. Fitiantsika ny hafatra hoe miala amin'izao tontolo izao tsy hoe hisaraka aminy avina vonanao daholo izay tsy kristianina. Fa mialà amin'ny fisainana. Mialà ianao amin'ny filozofia, ny abidi-pianarany rehetrarehetra. Dia ny ho tsara mihitsy raha miresaka ny olona, inona moa ny hevitra izany ao ambadika izany? Raha manao zavatra ny olona, inona moa fihevitra ao ambadika izany zavatra izany? Raha mitaonanao hanao zavatra ny olona na tsy hanao zavatra, dia ny inona ny ao ambadika izany? Tsy ilay zavatra atao, fa inona ny ao ambadika izany zavatra izany? Inona ny fisainana ao ambadika izany zavatra izany? Dia iny tarika anao hiditra amin'izany sa hiala. Za zanak'Andriamanitra tsy ho amin'izany aho. Sa zany zavatra izany tsy hitako izay olana izany tsy hany dia tsy olana. Ataovy rehefa fantatra hoe tsy mandoto. Fa rehefa fantatra koa hoe zavatra mandoto, ianao mpitondra fanak' Jehova, mialà ianao amin'izany. Io ny olona tsy maintsy izy aloha teneniko dia izao hoe tsy maintsy isy fiantraikany. Tsy miteny an'izany dia hoe milamina io izany. Fa isy ny répercussion, isy ny zavatra ho tenen'ny olona momba anao. Ohatra ilay resahana eto hoe ny fanenjehana tsy dia davina fa tonga ho azy hoe fa ny fijoroanao. Iny ny anjaranao. Raha tsy maintsy ho enjehana ianao, tompo manome ny hery anao hiatrihanao an'iny. Izay rehetrarehetra ao amin'ny Baiboly eo ka ny enjehana tsy nandeha irery izany. Mahatsiaro foana ny teny Paoly ao am-pigadrana izy dia izy hoe tamin'iny alina ny tompo nijoro teo anilako kosa izy. Tsy tadidiko ilay tenen'ny tompo fa nazay fotsiny ary nijoro teo anilako ny tompo. Efa ngeza be izany. Na tsy niteny ary izy. Efa ngeza be ao am-pigadrana Paoly mahita. Indroa izy ny teny an'izay. Tompo nijoro teo anilako. Ny olona fa miaroaro amin'izao tontolo izao tsy ahita ny tompo mijoro eo anilany. Fa ilay fisainana izao tontolo izao no hitany. Izay mahatonga ilay fitarihana teo arovo ny fonao. Resaka ao anatin'ny saina sy ny fo io fa tsy resaka ivelantsika tonga dia maika be rehefa maheno teny ohatr'izany. Inona izany tsy atao intsony. Inona izany ny atao. Aza tonga dia maika amin'ilay ivelany ho aho. Sao dia nao anary akanjo tsy fidiny eo ity izany ilay tsy hanao tsy niteny an'izany. Fa rehefa tsy maharesy lahatra anao ny anao an'iny dia esory fotsiny. Dia rehefa maharesy lahatra anao dia fa inona ny ao ambadika izany. Inona ny ozy tsika tsika mandray dia mizary raha manao an'iny ianao. Inona miampitany amin'ny hafa. Mbola hita ve ilay taranaka voafidy sy firenena masina aminao raha ohatrin'iny ny fiakanjonao. Raha fiteninao ohatr'izay mbola hita ve ilay mafirenena masina anao. Anjaranao mamaly. Manana fanamasina ianao mampianatra anao. Tsy voatery anontaniana pastera foana isaka mihetsika ty ve zany ny satroka sa tsy mety ty satroka ty. Zany ny anadarana MP pastera. Fa ianao manana fanamasina. Rehefa tsy manome fiadanana anao ilay izy dia apetrao. Anaovana ilay izy nefa saina isaka mihetsika. Ahoana raha fijeriny. Manina raha tamin'ny voalohany dia efa tsy nanaovana. Mbola tsy mivoaka ny trano kory dia efa zany voavoaka eto izao dia mason'olona. Indrindrindra nareo vehivavy. Misy manao an'izany mihitsy tsy nareo eto. Hoy sisa raha napa. Aloha izay tsy natao fa misy vehivavy manao izany. Ohatra fiteny matetika moa ilay resaka halavana Egypte. Io foana anaovana ilay izy isaka mihetsika. Sady miresaka oui monsieur. Tsy milamina mihitsy ny saina dia inona ny anaovanao an'iny. Za tonga dia miteny mahitsy ohatr'izany efa tsy nanaovanao akanjo iray mba afahana indraindray tsika olombelona izany mampime mihitsy. Ny fitaovana sy ilay zavatra inona moa moyen no editsika hevitra fa tsy hoe inona ny zavatra objectif tratrariny. Manao akanjo ianao. Voalohany indrindra namorona akanjo anaronana henatra.
dia faharoa ahafahanao mahatsiaro tena alay izy miaina tsara dia alay izy mety hoe fanampiny fotsiny hoe mahafinaritra eo amin'ny mason'ny olona efa fahatelo izy zany efa fanampiny iny fa voalohany manarina henatra alay izy tsara ianao fa ny fahatelo mahatonga ny fahatelo ny voalohany iazakazahany io loatra le hoana ny eo amin'ny mason'ny olona tsy adino le fanaromana henatra aloha io asika le mampabizara antsika olombelona le moyen le zavatra efa le important tsy mipetraka anatintsika mihitsy ohatra ny Israely ny fidianan'Andriamanitra azy tsy mipetraka tamin'ny mihitsy fa iverina anaty tongolo fofo tongolo mamanana azy dia rehefa tsy tongolo nay entinao ihany ary zay ameo mpanjaka ary zay fa zay tsy mahatoky anao tsy mahatoky an'i Mosesy sisa fa le objectif tsy mipetraka mihitsy dia ohatr'izay le akanjo teo ataon'ny olona vazovazo hoe lafo be ngamba ny ravi-damba tato ato zany satria le objectif voalohany manarika henatra tsy mipetraka fa le eo mason'ny olona nefa ny akamaroa taona malpedy tsisy fifantohana atodiko ariasa atodiko vazovazo ohatr'izay izy mba hatafita aminareo tsy le akanjo ny olana fa le fisainana ao ambady inona fisainana ateraka iny akanjonao iny fiteninao inona fisainana iny melahy ianao rehefa fisainan'izao tontolo zao izy salamo voalohany zay hoe sambatra ny olona izay tsy tadidiko tsy anjery fa tsy mipetraka eo amin'ny fipetraka ny mpaniratsira miala amin'ny fisainana ratsy fanasiny tsisy mila miala amin'ireny tsy ny tompo daholo ny andasana anaovako ity fa rehefa tsy sitrapon'ny tompo ity esoriny amin'ity sy fanapahan-kevitra ao miala ozy izy Jehovah tsy hoe esorika eo nareo esorika ao aminao io fa le olona nanao ny ao anjarany Jehovah dia le olona miaina ny toyany amin'izay misy anjaran'le olona miaina fiainam-pahamasinana olona nalain'Andriamanitra ao an-tenany misy fiainana takian'izany miala amin'izay fisainan'izao tontolo izao mahasary-piaro an'Andriamanitra ianao le izy ianao fa ny tena toyany koa eo amin'ny fiangonana ianao membre ny tenan'i Kristy masirasira kely ozy izy Paoly mahatratra ny vongana ray manontolo zay ny tena olana amin'le izy tsy problème raha ianao reny le izy dia ianao vongany mahasary-piaro ny tompo ianao fa ianao membre ny tenan'i Kristy dia iny fisainana iny raha vao tsy tandremana miapita amin'ny raha lasana bavy miapita tsy kelikely iny ianao tsy tonga dia mitona anazy anompo zany tsisy manao an'izany fa zavatra madinika ohatr'izany fa efa midevie amin'Andriamanitra Andriamanitra ngerany teny tsy mahazo manambady an'ilay firenena hafa ny Israely tsy dia tena eny io ihany le resaka raha hoe madio le taranaka amin'ny resaka raha fa nytoizany le izy fandrao izy nareo lasa manompo ny Andriamanitra zany matakatra lavitra be io miatomboka mariazy io mety hoe avy atiako izy olombelona fa fiatraikany io mikambana le fomba mampanao lasa nareo manompo ny Andriamanitra avy eo zanakareo ataonareo mamaky ny afo avy eo fampirafesana an' Jehovah mivantana zany zay no nampivily an'i Solomona nanana fahendrena rehetrarehetra fa io resaka vehivavy io nitarika anazy nanompo Andriamanitra le Solomona gagana raha resaka fahendrena sy ny sisa miresaka amin'Andriamanitra izy tena meo fahendrena hitondrako ny olonao fa io resaka vehivavy io tsy narovany tamin'io ny fony lasa izy nanaraka ny Andriamanitra io zay ny fahanteran'ny Solomona naraka sady nanompo an' Jehovah nanompo an'izay Andriamanitra ireo vehivavy ireo tsika le vehivavy arivo ny problème tsika dia le isa tsy le isa ny problème fa inona fiatraikany iny avy eo zay tenenako hoe tsy le ivelany aza maika amin'ny zavatra ivelany fa inona ny zavatra ateraka iny any aminao avy eo mialay ianao amin'izao tontolo izao mialay ianao amin'ny fisainan'izao tontolo izao olona nalain'Andriamanitra ao an'ny tenany ianao matsolatsaka tahaka izany le olona nateraka izao babony amin'ny zavatra kely tsy nitandremany kely iny fa mitombo iny rehefa tsy manapa-kevitra ianao zay ny afatra ny tompo amintsika androany olona nalain'Andriamanitra ao an'ny tenany firenena masintsika dia misy fiainana takian'izany mandehana Jehovah nanao ny anjarany fidy anao namonjy anao fa ny fiainana niny fiainana olombovonjy iny anjarako efa nomenantsika ny bagage ny hery alantsika amin'izany fa tsy hoe nana excuse tsika ala izy mafy be ka le olona tsy maintsy hifanerasirany efa nomena hery ianao manana fanamasina ianao vakio ny Efesiana 4:1 raha tsy diso fiadipana rehetrarehetra misy ao hoe ny famonjena fiarovan-doha
dia misy ny fahamarinana fiarovan-tratra raha tsy diso sikiny fahamarinana ny valahana reo. Misy fiarovana loha famonjena satria io loha io any ny ataky any tsy miataky fizika ntsony amin'izao tsy hoe maka sabatra izy dia na hoe mitifitra anao izy fa efa any naty hevitra arovony sainao famonjena ny fiarovan-doha. Tiako tenenina efa ekipe ny menanao ny ekipement mba ahafahanao miatrika ilay izy fa tsy manana excuse ntsony tsika senao. Ilay olona tsy maintsy hitako isan'andro san'andro dia ahoana ary izany ny ataoko. Izay ny ampahirezana anao hoe mivavaha isan'andro alohan'ny ivoahana ny trano. Hiatrika an'ireo olona ireo ianao tsy maintsy hiatrihanao ireo. Manomany ianao teny préparation. Tanareo mpanao baolina rehefa hiatrika terrain manao échauffement izy fa tsy tonga dia izy avy mipetraka sy natory dia tonga dia hanao baolina ihazakazaka. Mihetsika daholo ny crampe sy ny articulation marary sy manao échauffement aloha. Vavaha ianao mialohan'ny hatrihanao izay tsy maintsy hatrihanao mba tsy ho babo ny filozofia sy ny abidi-pianarana izao tontolo izao. Manany ianao fiainana fanerasera amin'ny fananomenanao. Tsika hitsangana dia hiresaka amin'ny tompo hoe misaotranao fa nivonjenao, misaotranao fa firenena masina fa izao izaho koa tianao ny anjarako, izaho tiana masina ny tenako bebe kokoa. Ndao mantsika izay izay hoe anamasy tena voatokana ho anao. Tsy ho amin'ny fiavian'ny tompo ihany hoe satria ho avy Jesosy dia anamasimasina ny tenako amin'izao dia tsy tafakatra. Raha mbola meny 20 taona ianao dia ndao 20 taona io tenenina mihitsy hoe izaho 20 taona izay omenao anahy tazomiko masina ho anao foana, olona voatokana ho anao foana. Fa tsy hoe rehefa akaikikaiky nga io fantatrao, tsy fantatrao izay haviany. Ary tsy nohony amin'izay tahotra izay hoe tsy fantatro izay haviany no hahatonga anahy hiaro tena, fa satria izaho babon'ny fitiavany dia hiaro ny tenako. Israely tsy babon'ny fitiavany dia tsy niaro ny tenany. Fa ianao raha babon'ny fitiavan'i Kristy dia anamasina ny tenanao. Izaho hiala amin'izao tontolo, hiala amin'ny fisainana. Miresaha amin'ny tompo androany. Raha misy zavatra amin'izao fotoana izao eo am-pivavahana ianao mety tsaroanao hoe misy tokony hibebahanao, misy fisaina izao tontolo izao, misy zavatra efa mipetraka any anatinao mila hibebahana, dia mihaino anao ny tompo androany, mihaino anao izy eto. Resaho aminy hoe izaho ilay ohatran'izao. Henoko hoe mbola nanavesatra ny foko, nandoto anahy. Izaho hiala amin'izao tontolo izao satria izaho nalainao. Izaho hiaina ilay fiainana olona masina ho anao. Mihaino anao tompo dia mandray anao izy dia amela ny helokao izy dia tohizonay ilay fiainam-pahamasinana rehefa eo. Aoka tsy ny fiainantsika amin'ny tompo tsy ho tahaka ilay an'i Israely teo hoe manondrana dia mibebaka dia raisina dia eo mihodina eo foana, tsy mitombo mihitsy, tsy mandroso, tsy afaka hiaina ny antom-pisiana mihitsy satria mihodina eo amin'ny manota dia mifona dia miverina dia eo foana, mavesatra ny foko satria izany nanota. Fa ndao androso amin'ny tompo, androso amin'ny fahamasina dia afaka hitombo amin'izay antom-pisitsika, afaka tratra an'izay objectif tia ny tompo tratrarina amin'ny alalantsika. Raha maniry ary mavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany, ny talata amin'ny 12 ora sasany, ny alarobia amin'ny 12 ora. Eny Antsahamanitra 100 metatra ambanin'ny fijerena fety, trano Gribege amin'ny ankavian-dalana. Tongava soto.